antsika tetana voninahitra Jesosy Kristy irery any. Halleluja. Androany tsy tiako idera fahazarana ianao. Voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'izay fania ao Hozy izy hoe mifalia sy miravoravoa amin'ny fonao rehetra. Halleluja. Androany zao sy anao dia tiako hifaly sy ravoravo amin'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra. Tanyanao akaikinao hoe mifalia sy miravoravoa amin'ny Jesosy hoe amin'ny fonao rehetra. Tadidio i David tena nifaly teo anatrehan'Andriamanitra izy. Rehefa nifaly teo anatrehan'Andriamanitra dia izy vadiny hoe izy izy mikaly hoe ohatran'olona dala. Fa izao Jehovahandriamanitra mihitsy miditra nitsehatra nampamomba ny mikala. Ka fotoana anao androany tena hidera amin'ny fonao rehetra, Andriamanitra mihitsy miditra nitsehatra ny zavatra mahazo anao io. Andriamanitra mihitsy nanasitrana anao raha marary anao. Andriamanitra mihitsy nanafaka anao ao anatin'ny olana ira manana olana ianao. Halleluja. Fa androany tiako hidera amin'ny fonao rehetra ianao. Halleluja. Tadidio nandrodana mandan'i Jeriko tsy miorakoraka fa nitalo-dalana. Ka androany na manaky nitalo-dalana ianao. Hifaly ravoravo amin'ny fonao rehetra ianao. Hiasa manana amin'ny fiainanao Andriamanitra. Halleluja. Tadidio fa Paul sy Silasy misy biriky azy teo amin'ny tongony. Voafatotra ny tanany. Fa izao mbola nanana vava izy. Nanana fo izy. Midera n'Andriamanitra. Fa izao namakivaky ny rahana iny ny feony. Namakivaky ny lanitra ny feon'izy ireo. Mampofona teo anatrehan'Andriamanitra. Hozy izy Andriamanitra aniraka nanjely koa. Vao mifatotra. Izao tsy zareo ihany ny va fa nampian'olona tao rehetrarehetra ny gaga tao. Halleluja. Androany raha hidera fonao rehetra ianao. Tsy anao ihany ny vava androany, no afaka androany fa ny ankohonanao sy ny fianakavianao. Halleluja. Fa tiako hidera fonao rehetra ianao androany. Aza variana mijery anay ty alohany satria tsy spectacle mihitsy. Fa le Andriamanitra le anasitrana anao, le lamozy anao, le hikarakara anao no tonga eto androany. Halleluja. Mendrika omem-boninahitra izy. Ataova anaty sanatsaina anao fotsiny hoe iny anao mamakivaky ao alanitra tonga eo amin'ny vavahady lanitra dia hozy Jesosy aminao hoe midira fifaliany tomponao. Ohatrana hoana fifalinao amin'izao fotoan'izany. Ohatrana hoana fifalinao hoe tonga ty an-danitra ihany. Izany fifaliana izany no tian'Andriamanitra hita eto amin'ity androany ity. Halleluja. Fa hozy izy ny tenin'Andriamanitra teo hoe mifalia sy miravoravoa amin'ny fonao rehetra. Halleluja. Vonina vainao. La volantsika aminao vavlasy manova hoe amen. Halleluja. Daontsika hiara hitsangana. Daon'Andriamanitra hoe mitay hafatanana sy mihibo an'i Jehova. Androany dia daontsika hitetana dia hilaza hoe Jesosy tena izay telo yasaiko. Jesosy ampitay hafatanana ataova amin'ny tena atao. Jesosy hideranao hifaly aminao hiravoravo aminao amin'ny foko rehetra satria hiasa malemy eo ampianaka ianao satria atyko anty dia kianja anao dia kaninao anaovana zava-mahajanga eo amin'ny fianaka. Halleluja. Amen.
It's all one woman. 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 Hallelujah. Father Jesus. Maskini hapa ngarifu na maskini nami sifola ngatisifola nami sifola ngatisifola Lala nukani patana Pera na kala zaina Nena jesese Wantu kuna malaza Jesese mahaga Pera pera we Kala zaina Nena jesese Wantu kuna malaza Jesese mahaga Sarate sese Hallelujah. 1, 2, 3, 4.
de conduire. Alléluia. Mbola tsy sasa na tikivina dia manavaka izao ianao fa lafa misasa dia manava ohatry ianao hoe mitaiza ianao zay. Alleluia. Hoantsika indray zay mila vady ataovy ohatr'izao fa manamandeha anao na tena ohatry hoe misy peratra eny amin'ny tananao. Alleluia. Ianao ankola mila trano dia ataovy hoe manana trano ianao ataovy zay ianao anatin'ilay trano ianao vitanao io trano io. Alleluia.
tena voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery amin'ny tokotrany. Halleluia. Anatanteraka ny fanadim-pisaorana sy ny ampahafolo-karentsika amin'izao fotoana izao. Indray andro Petera rehefa tsy nahazo nefa ny dia asa mandrarany ary azo lazaina hoe tena efa manana traikefa betsaka. Fa rehefa Jesosy amin'izay ny teny hoe mandehana ary misy soramandry mihitsy ary ao amin'ny Luka hoe nampazahoany Jesosy azan-drano amin'ny Petera. Eo amin'ny lafim-piainana na inona ataonao amin'ny era-mitanjaka raha tsy izy Andriamanitra mihitsy ny ampahazo antsika sy ampandresy dia tsy mahavita na inona izany tsika. Mendrika loatra tsika misaotra anazy. Famarinan'ny soratra masina ao amin'ny Salamo 4:100 ny andiny 9:20 manao hoe manome ianao dia manangona izy. Manome ianao dia manangona izy. Manokatra ny tananao ianao dia vokisoa izy. Izany hoe amin'ny fotoana Andriamanitra manokatra ny tanany dia mahazo saosy ianao. Ary rehefa mahazo saosy ianao dia mila miseho anatrehany manome voninahitra anazy fa avy amin'ny tokotrany no sitrahantsika sy ianao andreny zava-tsoa ireny, andreny vola ireny, andreny arena ireny, andreny fahasalamana ireny. Andriamanitra tsy mitaky zavatra betsaka amintsika sy ianao fa ampahany. Tsy sombitsombony tsy sombitsombony fa ny sombitsombony dia le any ambany latabatra mihinana anazy dia ny amboa kely. Fa nasiany baranina hoe ny ampahafolony. Ny ampahafolony amin'ny zavatra nitahin'Andriamanitra antsika dia aterintsika eto an-kianjany ho fisaorana anazy. Ary izy Andriamanitra ihany koa no miteny hoe aza ny kilemana amin'ny mandringa no entinareo ho fanadim-pisaorana. Izany hoe tsy zavatra ratsiratsy fa tena tsara manome voninahitra anazy no mendrika atao fanadim-pisaorana. Mino fa efa vonina izay ampahafolo-karena sy fanadim-pisaorana anao izay dia mitsangana eo amin'ny toeranao andao sika hivavaka ho an'izany ampahafolo-karena sy fanatitra izany. Jehovah Andriamanitra rainay masina tsara indrindra, feno fisaorana sy fankasitrahana anao izahay. Tena nanokatra ny tananao ianao tompo malala dia afaka nanangona izahay. Namokatra ny tananao ianao tompo malala dia vokony soa izahay. Tompo indreto izahay hitondra amin'ny ampahany amin'izany izay nomenao anay izany eto an-kianjanao, eto amin'ny altaranao, ho fisaorana, ho fankasitrahana ary indrindra tompo fanomezam-boninahitra anao satria anao dia mendrika nomem-boninahitra ary izay mahay manome voninahitra ihany no mbola tafina voninahitra anao. Raiso tompo malala fampitiavana mpanajana tanteraka no anaterana izany eto amin'ny fanatrehanao amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy. Amen. Ny ampahafolo-karena no mandeha aloha dia ho antsika izay mbola tsy nahatanteraka ihany koa ny fanaterana an'ilay vary dia mbola afaka manatitra ianao izao. Ho anao raha vahiny dia hoe inona moa izany vary izany. Rehefa mandrotsaka vary isika dia maka iray sotro amin'ny iray kapoaka. Raha 5 kapoaka ny andrahoantsika ao anatin'ny tontolo andro maraina mandra-pahalina dia 5 sotro amin'izay no esorina dia atambatambatra rehefa tonga ny sabata sy ny alahady dia aterina eto an-tranon'Andriamanitra izany. Halleluia. Andehantsika natanteraka izany iarahana amin'ny koraly. Dicerò meno fandrabu fai endreku ime nazawak felicitation simbani malo na inu ramandalo problemu na kajap anozarek solution fitiama numenawo simami sitamine nila
isan'andro sahaza olo jiaby rivotra ianana mandavataona maimaim-po nomeny atsidy halo salady miaraka aminahy halo salady idiran Jesu halo salady miaraka aminahy halo salady momban Jesu Salabe ino matsambagnanao tsy mety voa hanaoko anazy Jesosy tompo be fitiavana sady be famindram-po tsara fanahy vita manomenao tsy mamisy tabine miaraka aminao tsy mamina valine masoary tsy bibina musaka isan'andro sahaza olo jiaby rivotra ianana mandavataona maimaim-po nomeny atsidy halo salaby miaraka aminahy halo salaby idiran Jesu halo salaby miaraka aminahy halo salaby momban Jesu Fandrapo fayandeoko leny nazahoako félicitation simbany malo na ino raha mandalo problemo nakajiaby anasa raiky va solution fika manomenao tsy mamisy tambine miaraka aminao tsy mamina valinde masoaro sy vidina bosaka isan'andro sahaza olo jiaby rivotra ianana mandavataona maimaim-po nomeny atsidy halo salady miaraka aminahy halo salady idiran Jesu halo salady miaraka aminahy halo salady momban Jesu Salabe ino matsambagnanao tsy mety voa hanaoko anazy Jesosy tompo be fitiavana sady be famindram-po tsara fanahy vita manomenao tsy mamisy tambine miaraka aminao tsy mamina valine masoaro tsy vidina musaka isan'andro sahaza olo jiaby rivotra ianana mandavataona maimaim-po nomeny atsidy halo salaby miaraka aminahy halo salaby idiran Jesu halo salaby miaraka aminahy halo salaby momban Jesu musaka isan'andro sahaza olo jiaby rivotra ianana mandavataona maimaim-po nomeny atsidy halo salady miaraka aminahy halo salady halo salady isika hitsangana
nanananao programma iny vola iny fa afaka naterina teto akanjan'Andriamanitra dia misaora azy ny amin'ny hery na fahatsika nanome an'izany dia ho tsofintsika rano hatrany izany mba tena efa be amin'ny asan'Andriamanitra. Tena makasitraka indrindra amparay masina tsara indrindra ny amin'ny mihery nomenao anay na fanay sy teo akanjanao nanatitra ny ampafolon-karena sy ny fanadim-pisaorana ary ihany koa ny vary. Tompo atsofinay rano reny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba tena vontsy fanahin'olona maro izay mbola voafatotra sy voageja any ivelan'ny valanao any. Ho tonga soa eto amin'ity toerana ity eto amin'ity toeram-panafahanao ity hanompo anao. Makasitraka indrindra reheray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Nyakufa eo anoloan'ilay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina ary ny loharano, ilay tompo Andriamanitra, ilay Adonai. Ilay nanao anao, ilay nanamboatra anao, na nisy fofinainy eo amin'ny vavoronao. Amen. Foi no milagre que te sonha. Avianya mandrakzay ka wanya mandrakzay. Raisa mtupa. Asa tupa msabata mandalo usaina usimfuna. Asa mfikta msabata mandalo sinevu. Kira mandrakzay. Mandalo ni vady, mandalo ni zanaka,
ny voninahitra fa ny mandrakizay dia mitoetra raisa amin'ilay Andriamanitra mandrakizay. Jesus Christi marina kelany feo miaraka amintsika eto Jesus Christi ilay tompo ny tompo la hiady honahy lay mpanjaka ny mpanjaka miaraka amintsika eto izy no mampiteny ny mpanompony alaka misy maraina niala tany trano a miaino an'Andriamanitra teto ary nivavaka teto tsy mbola nody hatramin'androany mifitahina ho anao tsy niara-tsiny ny tany ipetrahako akory tamana ihany ao an-trano ary tiako ny aoka vady aman-janako fa sakrifisy ny mamonjeny Jesosy an'izao tontolo izao ny sakrifisy ataonay inonay fa isy fiantraikany any amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta matahotra sady ny devoly satria voaniry eto dia kitiany sady zay zavatra naniny eo fa ny teknisianina atsika koa mahazo saina avy amin'Andriamanitra tsisy mikitika tsisy maninona fa dia miova fotsiny amin'izao
fa ntombo an'le fahazavantsaina ny teknisian avy reny miaraka amiko Jesosy io hoentondra izay androany hoeny amin'ny voninahitra apetao ao am-ponay ny mandrak'izay tario izahay hoany amin'ny mandrak'izay aoka ny fisaintsainanay isaina ny mandrak'izay aoka masonay tsy hifantoka amin'ny zavatra mandalo eto an-tany fa hifantoka aminao ilay manome an'izany misaotra ray amin'ny anaran Jesosy mitamena mafy be sika daholo ny namanao dia lazao amin'ny faly amahitanao androany mazo toerana amin'izay tompoko zay dia nanapa-kevitra tsy tsambiky mikipy amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra sy amin'ny asan'Andriamanitra ahoana moa le hoe mitsambiky mikipy matoa mitsambikina ty andeha lavitavitra kanefa raha mikipy ianao mitsambikina tsy hitanao zay zavatra mety andratra ny tongotrao na lavaka ilatsanao rehefa avy fa isika tsy mitsambiky mikipy fa misidina tahaka ny voro mahery ny amenina anao tsy marisy lahatra na mihitsy satria tsy amenina mihitsy iny ataovy amin'le tena izy tsara zavady mbola misy tsy manao hitako mihitsy ny vavany tsy metsika ahoana moa raha ohatra ka angina ianao dia za koa angina dia inona ny zavatra isy eto raha tsy hiteny ianao tsy hiteny koa androany dia ravitsika fa leo samby hiteny androany zay manana vava rehetra manaova menina mafy be misidina tahaka ny voro mahery za mahita refy ambony ekarany fiangonana ary mbola hiakatra hatrany hiakatra hatrany hiakatra hatrany ny fiaramanidina rehefa miakatra tsy mandeha any amin'ny sansany rivotra efa nandalina tsara ny amin'izany za tsy commandant de bord tsy pilote fa nandinika dia nianatra ny fiaramanidina rehefa hiakatra tsy mandeha any amin'ny sansan'ilay rivotra na amin'ilay direction n'ilay rivotra fa ny fiaramanidina rehefa hiakatra dia mandeha eny amin'ilay fanoherany rivotra mandeha tsara avy ianao ny décollage d'avion raha vao décolle ny rivotra dia ny fiaramanidina dia mandeha any amin'le hoe motamo moa izy contre-vent fa tsy fiteny le izy ary contre-vent zany hoe raha ohatra ka manantona azy ny rivotra dia arakaraky ny anoherany rivotra azy miekarany mandeha tsara avy ianao ahoana hoe zafady le rivotra zany manohatra azy dia izy maninona miakatra eny ambony eny dia tahaka zany ny fiangonana ny fiangonana rehefa miakatra dia misy rivotra manohatra izy ary arakaraky ny anoherany rivotra azy ady io zay miekarany ambonimbony misy mahazo ve zany resaky zany ny fiangonana rehefa tahaka zany ny fiangonany apôstôly eglize primitive ny fiantson'ny fiangonana voalohany misy karazana position fanenjehana fanakatsakanana fiampangana fanaratsina farakaraky ny siny zany no ny ekarany ny dina ny herin'Andriamanitra ny décollage de l'église tamin'ny église primitive dia niarany asa tamin'ny fanoherany rivotra mandre avy ianao raha lasana bavy malala za mijery anao ny verflose maizina mihitsy niany rakotra ondro ny sa
ato amin'ny verflo be feno olona ato an-trano feno olona toy zay mbola andeha lavidavitra kokoa isika mariady tsara ve ianao tany Antananarivo zay tamin'ny sabotsy sy ny alady fa rakotra ondro ny sa tao a de tena mavelombolo mavelom-panantenana ny asan'Andriamanitra ao Antananarivo fa tena vahoaka maro no tonga tahoarin'ny kasian'Andriamanitra daholy ary isaorako amin'ny tompo fa misy zavatra mba miavaka ihany petraka Andriamanitra atao anatin'ny fiangonany raha mbola azo atsaraina tsy fantatry na retour zany na inona somary mbola migogobona kely azafady misaotra ny tompo fa miakatravy ny asan'Andriamanitra amen ny antoliara ihany keo hita hoe tena mandroso miaraka amin'ny Pasteur Dauphine sy Evangeliste Peterany halleluja fanray koa zay sy Pasteur Jacques tamin'ity herinandro ity diozy izy hoe miady arabolany misy aty papa fa ny fiangonana hita hoe memaro ny olona fanray koa zay sary Pasteur Jérôme izy moa ny raha natany Pasteur Steve dia nisy evangeliste anankiray ihany Vangaindrano efa misy 200 latsaka ny aolopary Vangaindrano mandiady tsara avy anao raha lasana bavy malala lazao ny namanao mandroso isika hoe hitanareo tsara angamba le nalefako tao amin'ny vaovao hitanareo tsara vehivavy marary ny anaty kibony tapany moa iny fijoroana vavolombelona iny tapany iny satria tsy ampy a andefasatsika le vaovao misy ato amitsika io 10 minitra kely eo amin'ny vaovao eo fa iny vehivavy iny a misy zavatra mamotipotika ny zaza anaty kibony izy efa niteraka tsy fantatry na ray na roa fa misy zavatra mamotipotika ny zaza ao anaty kibony dia afaka rehefa avy eo dia nanantona izy teo amin'ny fanatrian'Andriamanitra ary izy koa olona mandrombaka tsy le miandry atonony reny fa izy mihitsy ny manantona satria zay ny tena izy pasteur ozy izy misy zavatra mandendeha ao anatin'ny kiboko dia fantatra avetrany tsy kiste zany fa kiste tsy mandendeha fibrome tsy mandendeha fa fanazana fanana bible avy toy zay hoe sitraniny ianao zao satria reko mihitsy ny fanahy masina hitondra fanasitranana ho azy eo eo dia izy ny olakolana ohatry ny bible avy iny teoneo dia sitrana ny apotsiny iny izy niverina teo amin'ny fanatrehan'ny tompo a tsy niverina tsony ny aritana nalefaka teo ny kibony raha lasana bavy a misy zavatra manaraka atsika na mankaiza tsika dia ianao koa na mankaiza misy zavatra manaraka anao fa soavan'Andriamanitra izany zao a ny eto amin'ny fiangonana tsy démonie mihetsika ihany tsy fanahy ratsy mihetsika ihany fa ho ambadika io fanahy mihetsika hitatsika eto fanahy ratsy io dia misy fanafana misy fitahina misy fiovampiainana fa tsy hoe mihetsika démonie fotsiny dia zay fa misy zavatra mitranga ho ambadika eo le firy moa tamin'ny sabotsy lasa teo 15 dia sabotsy talohan'izay -7 8 sabotsy 8 mba toizy kely moa zay vaty 8 octobre misy 2021 nary ako tianao Jesosy tamin'ny 8 octobre teo nisy vavaka fanafana teto dia aloha mba arahantsika ao amin'ny région le vavaka fanafana video miaraka amin'ny feoany sy anabavy anankiray na fa ny tompo teto dia arahantsika vetivety eo aloha ny zavatra misy a dia hojerentsika ihany koa ny fianitraikany ny vokany raha vonina dia afaka lefa sahady manana archive-tsika zay no mahatonga anao afaka asa foana ny vadinao mbola tsy tonga ny feo micro saiky teny eo mahazo toerana mahasotrana bavy io ka ila izy efa anaty vidéo izy mitsangandre
mbola tsy tonga ny feo satria manino satria manino enao efa tratra zao tsara ny tombotsika tena vadiny io raha pitsy tongety vavaka kosany masoa on vert flosser casque 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 izany hatramy fimpisany masoandro za jerenao aty jerenao aty sakafony masotao dia za jerenao mbola hijanony ianao hatramy fimpisany masoandro ampiasa voly izy dia efa ny altara zay natsanga nefa tapaka teny de mioka amizay anao zao mamoka amizay tsisy mody afaka zany eto tsisy modimody afaka fa tena afaka tsy misy saritsarin'olo afaka fa tena afaka ahoana tsara hoe viens papa viens
tsisy mampiafaka zany tsisy mody afaka fa tena afaka tsy misy sarisarina afaka fa tena afaka bien papa bien zay zaka misy tamin'ny firy izy teo iny 8 octobre no zay tsy mamela ny vadiny mivavaka ray zay faharoa tsy avelany ananasa ihany ko ny vadiny tamin'iny 8 octobre iny de mivavaka fanafana iny tany hoany amin'ny 20 sasany mahery de misy zavatra nitranga tamin'ny vadiny tany hoany de mankanesa entinareo mivady zao laza hoe velona Jesosy eto amin'ny fanahin'Andriamanitra mandroso rahalahy tonga soeto amin'ny altaran'Andriamanitra iny miana vavy tamin'iny fotoana iny tamin'ny 20 sasany mahery tany hoany amin'ny sabotsy zay miantso anary raha Roger tamin'iza tany Antananarivo papa ozy izy nisy délivrance zany tao ampiangonana tao tamin'ny sabotsy teo tamin'ny 20 sasany mahery tany hoany de tamin'iny fotoana iny ozy a za tondra bus ny zavatra nitranga tamiko de aleo izy mitantara azy voninahitra ho an'Andriamanitra re ary nefako mijoro vavolombelona eto amin'ny fiangonana tamin'ny sabotsy 8 octobre niasa bus any tonga bus ary za moa mariko tsara fa tena tiany mpampiasa ana za ary zay mpampiasa mampiasa ana de mity ana fa tsy maharitra donc eo amin'ny hoe herinandro tapabolana de misy mandringana foana de rava amin'le asa de tamin'ny sabotsy teo 8 octobre iny izy vavaka fanafanana tao amin'ny papa teto de za moa anatin'ny asa teo amin'ny 20 sasany mahery kely teo angambany izy zay enao zavady enao efa mpitondra sa mpanampy an'le mpitondra sa za mpitondra bis za de za moa amin'io saka sabotsy lady io remplaçant ihany de zay zany remplaçant zany solotera olona fotsiny tena titulaire tena titulaire mazava de nandeha moa vavaka fanafana iny a de mifanitsikina be mitongotra gauche droite eo mpitondrana bus eo mabibo amin'ny micro de amin'ny galaxy za mijanona amin'ny fotoana antsika manao délivrance hoe afana koa ny vadiny de aleony eo izy a fa nitsitina ny tongony any ampitondrana bus any fa mitsikina be mitongotra koa de nitanako mangididy be mihitsy de mandray telefona moa de latsaka ny telefonako de niraisy nitakariko foana za tsy nietsika teo mabiby fa nijanona teo mihitsy za de niantso amin'ny madamo koa tamina telefona de tsy niraisiny mihitsy telefona kiza ty mihetsika de fara moa za de tena diniry be mihitsy zany za de tsy hitako zay ataoko za mitodika fara anatin'le bus nitobiliko fen'olona za am'zany tsy afaka fa nitondrako mifanitisitina be mihitsy ny madamako tsy aza telefona de fara moa nindesiko moramora ihany nindesiko moramora teny ihany le bus de tonga teo amin'ny plaque barday de ohatra nijanona kely le mifanitisitina de nindesiko ihany de tonga tao le belbaka nijanona tanteraka le mifanitisitina zay zany ny zavatra nisy tamin'ny sabotsy 8 octobre sika mivavaka eto andranabavy de nivadiny any afahan'Andriamanitra zay le resako aminao tsy fana ratsy mihetsika ihany fa misy zavatra mitranga androany misy zavatra mitranga androany la zao ny namanao androany sika mivavaka eto fa ny ambadika any misy zavatra mitranga amitsika mivavaka eto tsy azoko le tsy mampiteny any sasany avereny androany sika mivavaka eto fa ny ambadika any zavatra mitranga amin'ny fotoany sika mivavaka eto de misy zavatra mitranga androany hoe zay zany aloha zany ny zavatra mitranga inona ngay ary ny vokany
de madamo moka manao varibaritra entana madinika ao an-tanàna foana de isaka ny alatsinainy zay mandeha maka entana ny analakely any de miala tao an-trano moa zay mivady de nanaritra mpianatra aloha de nandeha naka bus zay mivoaka eo amin'le toerana misy anay amin'le azahoana bus de nisy patron ray tonga de mifanena tamiko de enao mihitsy nitadiaviko Roger izy de eo tompo famonanao zaho a enao izy ohatrany efa hitako fa mba efa ela ntonana tôbila ary CDI foana ozy ny tôbila hoentinao eny tompoko a ka zaho izy mila numéro téléphone-nao andro alatsinainy io de nomeriko azy numéro téléphone-ako mandeha foana va io patron na andro amanalina hoa afaka raisiko foana anao zay fotoana ilainao anao a de eno izy tonga nde laka misy tokotokony teo amin'ny 1:30 atoandro teo miantso anao le patron io zay izy eny tompoko a mila anao kely aty an-trano zaho izy vetivety fa rapiso anao fa miasa de tonga tany aminy za tamin'ny fotoana nanatsony anao iny de tonga de fa mety tany am'le tôbila mbola voavoa be mihitsiny de io izy ny tôbila ya io izy ny tôbila de nytiako marina izy tôbila izy tsy miasa sabata fa rehefa tôbila sabata izy sotra tompoko a tera mety amiko zay satria zaho mivavaka sabata koa de tonga de fa sotra ny Jesosy hoe sotra Jesosy fa tena nafanao aza tam'ireny vavaka fanafabe de za am'izao zany tena fa masamby joro vavolombila tena trenareo fa miasa tsara ny tôbila isaka sabata mijanona tsy kitihana ary mbola miteny tamiko zay ino manotinao sy na raha plaçant tôbila sa mijanona de aloha mijanona ho any Alleluia! Urakonaka mabe! Zay le fanafana tsy fanaratsy mihetsika ihany fa fanafana olona afaka mihitsy ianao za menatra ena inona kory ty za mihetsika misy zavatra miova ao ambadibaditra misy zavatra miova any tomony namanao ery namako e tsy hoe mihetsika fa tany ianao io e fa misy zavatra miova ao ambadika ao azonao ve zany hoe Andriamanitra manao zavatra mifanohatra amin'ny zavatra misy inona le nisy teo rehefa sabotsy sy alahady izy zay vao mahazo tondra fiara de ny andavanandro izy zany miarakaraka am'le olona eny ianao le mpitondra eny le chauffeur eny edy chauffeur zany sa le chauffeur manampinampy eny fa tsy mitondra dimikoroka zany fa rehefa niditra anjetra ny tompo tao anatin'ny vavaka fanafana de le sabotsy alahady fitondranao iny indray ny andehanina bongonana tsara ny tompotsika ino koa fa misokatsokany ihany ko le varotra ataondrana tsy varobaritra tsony fa varotra inareo za manao varobaritra zany varoba zany ninge le olana ihamba mivarobaritra kely mivarotra fa tsy mivarobaritra minao fa misokatra le varotra ataonao zao mba enao na kely le mifeonao rarabany Sason mivarobatra fizana tena mivarotra sasor mandeha tsara mihitsy ny varotrako ia fa taloha teo izy talohan'le vavaka fanafana talohany ohatrany tsy mandeha mivarobaritra ianao tam'ireny tsy mandeha fa zao mivarotra am'izay ka izay misy lesona androany misy devoly ao ambadiky le ka de le zavatra le devoly ao ambadiky le ka le fanao ambadiky le ka ino mety avatsika fa miova zava-misy eo asandratin'ny tananareo vady vavaka ho anareo atsika nahita zavatra anao teto androany tsy amin'ny anaran'i Jesosy za mivavaka ninina iarana maizina mbola tady réclame anareo ka ho amotsotra hovototra tampoka ndray miasa zareo fa tratra tratra ianao zao tratra ho tsy napozinao tsy napozinao fa izy anao izy fa izy anao io enonareo tsao zao no ilanana teo traitement de délivrance raha dimiana zany ohatrany hoe matoizina hita le asa de naninona afaka fa jereo zavatra io ndray zany na tonga le asa vototra tampoka eny teneneneny teneno namana mila mazoto anao tonga te am-piangonana
anao traite Jesus eto fanahiny voninahitra lasa tsy verina tsony mandrakizay tsy mahazo midafy ny asany tsony las mioka de las amin'ny anaran Jesosy miala amin'ny anaran Jesosy miala tsy mety raha tsy mitsangana inao to ivavaka ho azy satria tsy ijery anampivavaka ny diatsika fa anafaka azy lefa samy mivavaka ho azy afao izy lefa so miafa yoka delas yoka jereo tsara ny vokatry vavaka ataonao io jereo ianareo tsy vavaka mihitsy afaleo nareo ny vavaka aza kipy ny maso rehefa mamoaka devoly fa sokafo ke jereo le olona aza kipy any maso alefa tuiz assemblea kalem las alef eo amin'ny écran jerenao patoloy amin'ny écran tananao asa kipy ny maso alefa jerefa io le tsy mampiasa azy io io ny mahatonga ny asany fotsitra foana misaotra raha misaora ny tompo a misaotra tompo fa miasa eto amin'ny fiangonana ianao misagana vetivety a misagana vetivety esoriny kirarinao esoriny kirarinao fa manina ny esorina ny kirarinao ao amin'ny tombotrao nampidirany olona zavatra mandrosa lolokely eo ao amin'ny tombotrao nampidirany olona zavatra de zay no natonga ny tombotrao ny intsitrinjitra am'izay ny tombotrao a satria rehefa misy olana ny tombotrao tsy afaka hitondra fiara ianao ahoana nanitsahanao embrayage accélérateur frein satria reo zavatra telo reo no itsahany de am'le midirany any midirany io fanahy io eo any koa ny idirany arin'Andriamanitra am'izao fotoana zao toloniko ny arin'Andriamanitra hiditra amin'ny tongotra io sanatiny tananao hiditra amin'ny tongotra io ny arin'Andriamanitra am'le tongotra reto ny arin'Andriamanitra misy herin'Andriamanitra am'izay miditra amin'ny tongotra ao mamoaka an'ireo herina mpidirina tao anatinao mamoaka an'ireo herina mpidirina ao anatinao manomboka renao misy zavatra fafany anatin'ny tongotra ho an'izao amin'ny anaran Jesosy ary manomboka mamoaka an'izany ianao manomboka mamoaka an'izany ianao manomboka mamoaka an'izany ianao
zao milana ny traitement de délivrance. Raha le vavaka nataontsika teo zao de ohatry rehefa naninona izy teneny namanao ny olanao hoe a enao ivavahana indray ny tsy tonga mazafa aminao fe zay zavatra zay le olona ivavaka ao anao eo fa anao ivavahana indray ny tsy tonga las mitanjona zany a tsy ho votsitra tsy ny miasany amin'ny anaran Jesosy. Enao tsy varobaritra zany tsony fa tena ivaro datany tananao amin'ny anaran Jesosy Kristy samy mivavaka ho azy a ho afaka tanteraka izy mivady reo tonono miafin'Andriamanitra ny rava ny asany devoly. Jereo tsara mitsangana de mivavao azy afao izy alefa voka amizay aloavy amizay zay fa mivoaka izy mahery ny vavaka ataonao verfiose mivavao azy raha tianao ianao mba entina mambavaka de tambavaka koa ny hafa aza mitombo fa jereo ny écran mareo manarako mitamazotra serasera afao izy zao alef las yoka de las miakatra de voka tenene miakatra de mivoaka hoe miakatra de voka miery ny famosavina miery ny satana miery ny blocage las mala atao zao va atao zao amin'ny anaran Jesosy las toizy verina fa moramora moa mandroaka ny zio Halleluja. Manao an'izay zay. Tsy tsaronao? Tsy nany kely? Tsisy mihitsy. Tsisy tsarony. Iza le niteny teo? Le fanaratsy na lefa ny olona zany no ambadika io zavatra io. Azonareo tsara zay olona ny ambadika izy. Fa raha misy olona manimba olona dia misy olona ampiasaina Andriamanitra masolona. Ka nitovinareo vady amin'ny anaran Jesosy mbana masoterana. Avereno le hira teo orange avereno ataontsika fohifohy kely hatramin'ny fiampisahany masoandro hatramin'ny fidihana tsika rehetra tsangana. Velona Jesosy. Miaiky anao za Jesosy ary misaotra anao fa tonga ato anaty fiangonana ianao manome asa miany ankonany tsirairay avy mijery hatramin'ny madiniky indrindra eo amin'ny fiainany olona hatramin'ny atsipirianjako rehetra tonga dia reflet rehetra hatramin'ny fiampisahany masoandro hatramin'ny fidihany
atao fiposany masoandro ino mafiady atao amin'ny fiposany masoandro aventsika farany atao fiposany masoandro mifatolay faray fanamarana isika atao fodiany sotra jesosy takany nanafahanao anisany vady regny manafahanao anreto raha lasana bavy maretonaa misitaka zay sitrahana ena ho androany ny talata 1er novembre ny manomboka ny fivadikana 30 andro saky ny ariva vao misakafo afaka misotro rano ny thème grand défi et combat spirituel fanamby lehibe sy ady ara-panahy misy fanamby atao zany fa manomboka androany dia efa hiditra ao anatin'izay sika fanamby anankiray tiako ataonao fotsiny zao manomboka amin'ny sabotsy dia tonga alohany amin'ny fety sasany ianao zay zao efa fanamby zay hoe manomboka zao za mila tonga alohany amin'ny fety sasany rehefa ndeha hivavaka ato fanamby zao zay miady amin'ny zavatra tsy resinao hatramin'izay manatratra zay zavatra tsy tratranao hatramin'izay dia amin'io 1er novembre io misy dia be ho an'ny kristy eto mahajanga zany hoe manaraka niny arabe ny manomboka tsy fatoriana sotemany fa za koa moa elaela kely tsy namany fivorina no ny fifantoaka ato anaty fiangonana dia isy dia be za manokana moa isafidy anao gol tonga dia ry amin'ny terminisy ery fa ianao afaka mandeha manomboka ny amin'ny voalohany fa tsy misakafo teneninao tsy misakafo raha lasana bavy tsika mila mahita fiantaika an'ity fivavahany ity ary zay no mahatonga anay manampy ianao reny teo reny zao inona ny anarany reny fanampiny reny dikan'izany midira ao anatin'ny fivadikaniny ao ankoatriny hoe mitondra votra ianao angambany mety tsy avita satria misy zaza misakafo ao anaty kibonao dian'izao dia efa mihinana odikankana tena marina ny zavatra resako anao maro amintsika ngeny efa nisy 10 taona tsy mihinana odikankany mihinana odikankana sahady io akaikinao io anontanizy ovina ianao mihinana odikankana farany ovina hony tanao zany tambola kely inao zany metrehitra tsisy kankany ianao io iny dia efa tsy avitanao an'le vavaka fivadin-kanina sahady manontany dokotera inona ny odikankana tokony hoaniko za zao zao tsy hoe za 7 taona 13 taona tsy fantatro sa inona le odikankana le odikankana tokony hoaniko anontany ao ny dokotera atao am-piangonana misy dokotera dia
raha misy afaka ifampizarana moa de soratana kely fotsiny menana de tsy vakiko aminareo rehefa avy eo mitikankana tadidiko zay padraxa moa ny anarany sa izy le taloha efa tsisy tsony zany zao tamin'ny andro ny fahagola de zay zavatra zay mety efa tonga anao tsy avita le mifady anina nieritreritra anao te hifady fa misivy anao fa misakafo sady nefa le zavatra atreanao tsy resinao ity combat spirituel lao ataontsika ity sady ho an'ny fiangonana ho anao manokana ho an'ny fianakavianao ho an'ny taranakao tsy amarana ny titaony ty amin'ny faharesena ianao ny fiangonana misy zavatra takiny ary rehefa miditra am'izay zavatra zay tsika dia ahita zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra tena goavana de ny sabotsy 5 novembre indray efa ao anatin'ny fivadikaniny tsika am'izay fotoana zay de napetraka ny tompo taridalana ny ny tompo anay ny nanasany pepechene de ho aveto izy miaraka amitsika eto miaraka amin'ny fahasoavana ao aminy te afatanana mafy moa an Jesosy de izy ny miaraka amitsika eto amin'ny 5 novembre izy mitondra ny fiankofana mandra tonga ny toroteny de miaraka amitsika eto izy ny tanjona tsy hoe taona olona amin'ny alalany fa ny tanjona dia ametraka zavatra eto izy satria nametran'Andriamanitra zavatra zay izy de zava-dehibe ny manitry tena rehefa mahita zavatra ny hafa mandeha tsara avy anao efa niantson'ny profetiva satria moa fofombadiny efa niresaka tamin'ny manokana de ho avy izy ampitiavana de miaraka eto izy de manotry neto hoe miaraka amin'ny docteur Mika ito daholo am'izay fotoana zany tika zany mila tonga alohany amin'ny sivy daholo ary ho anareo mananjanaka mbola kely reo nalana vavy manararota hoentiny zanakao de mahafantaro ny tokony ataonao fa napetraka Andriamanitra ny am'izay zavatra zay ho any amin'ny zanakao koa zay zavatra zay satria reo zanakao reo no ipitary tsy mihira fotsiny fotoana zao za teo misy fitorana vombelona de sy hira anakiray ilainy le fanahiko amin'le toroteny zay ataoko le izy zany zao toroteny le resahako fa amin'ny fiainanao ny fiankofana tena arma lehibe tena fitaovam-piadiana lehibe eo anatrehan'Andriamanitra miomana sahady ary miomana tsara amin'io fotoana io hitanao Andriamanitra apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fafito manomboka raha misy t-shirt atao amin'ny diaben'ny Kristy de misy modèle ao de afaka manao commande rehefa miravy ao ambaravarana azafady t-shirt de polo le izy apokalipsy 12 manomboka amin'ny andiny fafito manomboka amin'ny andiny fafito azafady miarakitsika mijery eo amin'ny écran isa roa telo azavady ary misy ady tany an-danitra
Mikaela sy ny anjeliny miady tamin'ilay dragony ary lay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia miady. Eo tsika avery nisy roa telo ary misy ady tany an-danitra averena taizany misy ady taiza zany misy ady voalohany taiza zany misy ady voalohany teto ambonin'ny tany izy koa fa teto ambonin'ny tany zay le mataro le tsy dinino io zavatra tenena namanao mandinika tsara hoe tsika hoe ao miaraky tsika isa roa telo ary misy ady tany an-danitra avereny tsara avereny farana azavady toy zany Mikaela sy ny anjeliny miady tamin'ilay dragona ary lay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia miady. Eo alohatsika mahita ara lasana bavy ara-panambarana fa tsy azo ataony miady rery, tsy azo ataony miady rery. Ahoana tsara zavady resy anao raha miady rery, tsy tafavoky anao raha miady rery, tsy possible ny andresenao raha miady rery anao amin'ny fiainana indrindra fa raha ady amin'ny devoly tsy azo ataony miady rery. Fa jereo tsara eto Mikaela sy ny anjeliny miady tamin'ny dragona sy ny anjeliny zany hoe na ny devoly aza tsy miady rery, na ny devoly aza tsy miady rery, tsy azo ataony miady rery. Enao samy rery no miady amin'ny devoly, enao samy rery no miady mba andresy. Zereo tsara fanahazana aza tsy miady rery izy hoe ndo afahany izy dikan'izany mila anao arefa hiady. Ary zay no mahatonga amin'ny teny amin'ny mpanompo'ny Andriamanitra ato amin'ny fotoam-bavaka etra zay atao ato lay anaovako toriteny reny na sabotsy na lady na alarobia dia miara mivavaka ao ambony ao zay za tsy miantetra amin'ny osika ato anatiko ihany fa mila namana rehefa hiady. Raha lasana bavy raha-mpivady nareo eto aza miady rery zany fe nareo mivady me raha miady me raha mivavaka aza mifampitolona samy rery amin'ny oadinao io fa tsy resinao zany io. Zany no mahatonga ny ady maritra be tsy mety misy vokany satria enao rery no mitolona, enao rery no miady. Raha-mpivady nareo ato hoe raha-mpivady anareo ato anaty fiangonana manomboka androany e raha mivavaka ianareo ho an'ilay zavatra atainareo. Raha-mpivady anareo ato anaty fiangonana iza tsara hoe zavady fa tsy hoe ny anankiray mandeha mitady vola dia ny anankiray ampidirina any amin'ny sampony intercession mitondra mambavaka fa misy zavatra mila iarahana miady, iarahana mifanome hevitra, iarahana mitolona. Raha manany zanaka ianao enao sy ny zanakao miaraka miady fa ny miady rery sarotra. Raha tsy mbola misy namanao mitsy ato fa mbola voinao irery no mivavaka ato mangala namana mba hiaraka hivavaka ao aminao, hiara hivavaka aminao mba manana namana mpiara mivavaka, manana raha vavy ao amin'ny tompo, manana raha lato amin'ny tompo fa miady rery anao raha lasana bavy malala. Ny kristianina nge communauté ino hoe zafady communauté zao ny fiombonana firahalaina aza mandeha rery anao rehefa tonga ato fa misy raha lahinao ato, misy anabavinao ato, misy raha vavinao ato,
misy anadanao ato maka namana de miaraha miady, miaraha mivavaka, miaraha mitolona. Aza mandeha rery manomboka izao. Mazonao ve zany resaky zany? Anontany ny namanao izy mba namanao ato io. Namana iara iady aminao. Ny tanjon'ny devoly dia ampisaratsaraka amin'ny korontanyrotana, satria rehefa misaraka isika, rehefa tsy mitambatra isika, sarotra ny andresy. Rehefa mizarazara isika, sarotra ny andresy. Zay ny tenenako an'ireto mpitondra sampana ato anatin'ny fiangonana hoe mba mikambana ianareo, mba miaraka mivavaka ianareo mpitondra sampana, de mba tsy misy fizarazarana, tsy misy fifaninanana. Zay sampana anina ny tena mahafinaritra be ato, zay ny tena ohatr'izao ato. Zay raha vao misaratsara ka de miteraka fifaninanana. Raha vao lasa fifaninanana de miteraka fialonana. Raha vao resaka fialonana amizay de miteraka fifanaratsiana. Raha vao misy fifanaratsiana de miteraka ady. Raha vao misy ny ady de misarabazana. Aza miady rery. Raha zao namanao aza miady rery. Aza le tonga am-piangonana de anao rery ty tady amin'ny tompony, dianao de iao ianao de vitany fitombavaka de lasa tsy miraraha an'izy anisy na feno voninahitra io zay. Ora na bavy charmante manana raha vavy ao amin'ny tompo. Raha la malala na maika azy anao rehefa mirava de mba mianomeza 10 minitra kely aloha, zay vao mandeha mody, mba mitafatafa miraraha eo. Raha mahafinaritra le fitombavaka androany iny. Wow, tena fanambarany iny. De mamifanontany anarana izy moa anarany rahalahy to. Rahalahy moa efa ato anaty sampana. Ianareo zoky ara-panahy, natao hoe zoky de teo alohan'ny zandro. Azonareo tiako resahana. Raha misy voatonga zany de inonanareo zay? Zandronareo zay. De mba anjaranareo mba mifampiresadresaka, mifampitafatafa. Fa tsy hoe tonga eto ianao manana blocage de mivavaka tompo afao tapitra ny fitombavaka de mody ianao satria navita ny vavaka. Mba misy fiombonana aloha. Zany ny secret ny fiangonana voalohany. Misy fiombonana pralata ao. Aza miady rery zany ianao manomboka izao. Aza miady rery, ry pasteur miaraha mivavaka, mifampizara. Fa ady tany an-danitra azy. I Mikaela no lehibe ny anjely mpiady ao an-danitra. Izy no mpiaro ny zanak'Andriamanitra. Amsaka ady. Fa na mafy manahoana aza i Mikaela tsy miady rery izy. Misy anjely anankiray ny rahana avy tany an-danitra hitondra valim-bavaka ho an'i Daniel. Fa ny sakana ny devoly teny amin'ny tontolo ara-panahy teny de tsy tonga tamin'i Daniel. Andriamanitra namaly vavaka, le valim-bavaka efa nentiny anjely, fa voasaka ny devoly izy de tsy tonga. Nandritra ny 4 andro, 1 andro. Fa ny rahana i Mikaela anampy azy foana andresy izy. Dikan'izany tsy mahazo miady rery ianao manomboka izao. Lazao ny onilanao tsy mahazo miady rery ianao manomboka izao. Mba mifanerasera amin'ny ray aman-dreny am-panahy. Ho namanao iady an'io adinao io. Inandraiky ianao vavakato fa tsy fantatra mihitsy. Inany ray misy taona ianao moa vavakato nomoko vina efa ela. Ianao zany mbola tsy nandalo teto mihitsy. Mba mandalova ihany amin'le varavarana. Ny zavatra rehetra misy varavarana daholy. Jesosy ny varavarany lanitra, Jesosy ny vavahady ny ondry. Fa Pasteur Isidore Andrianirina ny vavahady ato anaty fiangonana. Mba mandalova ihany, mba hiara hiady aminao ny adinao io. Le adinao tsy hoe apetraka ao amiko fa hiaraka tsika hiady. Aza apetraka amiko fa tsika hiaraka. Fa sao de efa fantatra dada tsy le nangety ikako ty, mandry vony vato ianao, mandry aniranantsy ianao. Satria napetraka ao aty amiko rery ve tsy mety zany.
tsy azo atao miady rery. Ary zay natonga ny resaka tamin'ireo pasteur naman'ireo mila anareo aza amin'ny 5 novembre satria hanao combat spirituel zay ary tsy moramora zany satria isika nge tena hikitika ny devoly mihitsy e, kititsika mihitsy satria izy miazona ny olona ka olona ny nasain'Andriamanitra ho vonjeny, izy miazona ny olona tsy maintsy kititsika izy. La meilleure défense c'est l'attaque. Zany hoe tena fanafiana tsara indrindra dia ny manafika, anafika azy sika. Zay no mahatonga atsika mikitika azy any anaty ranomasina any io mihitsy. Manafika azy agnetsika io e. Dia tsara fa rehefa nitafina izy dia rehefa memaro sika tonga eto zao satria novotsorany ary tsy hoe memaro ihany fa fiainanao koa novotsorany. Tsy vitako za samrery fa mila anareo ary mahatongavinareo amin'ny fotoana eo. Rahalasana vavy malala, tsy fotoana fisaratsarana zao fa fotoana fanambarana hery zao. Andao hiaraka tsika andresy ny asan'ny devoly, andao hikambantsika andresy ny asan'ny devoly. Misy zavatra tsy vitanao samrery. Zay eo avy Tananarivo niaona tamin'ny ray aman-dreny arim-panahy tamin'ny Pasteur Isidore Papa Irery apio zay dada fa tsy vitanay samrery. Misy zavatra tsy vitan'ny ositra ato anatinay, misy zavatra tsy vitan'ny vavakay ampio zay. Ito mibavaka zay nangatabavaka tany zay vady. Tsy azo atao ny miady rery raha lasana vavalala. Aza miseho mafibe zany ianao. Zaho mandray lesona mandray lesona amin'ny fiainan'ny Samsona ny lehilahy hitako nandeha rery tao anatin'ny baiboly tao. Ary Samsona ny hitako lehilahy tena nahery indrindra tamina ady tao anatin'ny baiboly. Eritrereto hoe valano rano briky masoarana briky biby amin'ony arivola ao anatin'ny ray andro miady amin'ny olona ray aza re olona manahirana. Satsy zany miady amin'olona ray manahirana fa ny any Samsona firy arivola ore olona mba efa nisaintsaininao ve zany sa nyvakinao fotsiny hoe Samsona nanao arivola fa lana ny briky ray namanao ny arivola. Miady amin'olona ray aza manahirana misy lalana tsy sahanao ale mihitsy satria misy olona tahoranao ao. Olona roa telo efatra dimy folo fa ny amin'ny Samsona firy arivo. Taiza ianao nahita zavatra ohatry zany? Fa olona arivo matiny ao anatina ray andro, tena mafy be izy, mahery be ny ositra ao anatiny, grave be ny onction ao anatiny. Ry Davida rehefa miady mbola manana zatovo misy miaramila miaraka aminy. Nizaniza tao anatin'ny baiboly ry Mosesy manana miaramila, ry Joshua manana miaramila, fa i Samsona izy rery miaraka amin'ny ositra ao anatiny. Fa namahery ohatranao anaty Samsona rava ihany izy satria nahoana miady rery izy. Rava ihany Samsona, ravana vehivavy Samsona. Ravanina azafady, vehivavy ny nandavany Samsona. Rava ihany izy, potika ihany izy. Ary niara-maty tamin'ny fahavalony ny hafarany satria niady rery. Na ray aman-dreny am-panahy tsy misy, na mpaminany tsy misy, zatovo tsy misy. Eny fa na fianakaviana zay tsy misy. Sarotra be miaina amin'ny fiainana ohatry zany a. Tsy fianakaviana eo akaikinao, tsy ray aman-dreny am-panahy eo akaikinao, tsy namana eo akaikinao, dia enao samy rery fadio zany rahalasina mafy. Ary atonga ianao mivavaka ty raiso fianakavianao ty fiangonana ty.
la grande famille esprit de gloire fianakaviam-be ny fanainy voninahitra amen teny amin'ny namanao namako moa ianao namako ianao sa tsy zany andao mba hianatritsika ho iray hifankaty amin'ny fotsy misy fiatsaram-belatsy ifanampy ifampahery ifamitondra mambavaka aza miady rery zany ianao tsy lasa lavitra ny olona miady rery tsy lasa lavitra zany ny navoan'ny Samson aza mietritra ianao diso mahery loatra zany de hiady rery ianao manamboly ianao de hiady rery matokony hatsarany tarehinao anao de hiady rery manana diplôme ianao de hiady rery zanak'olona manan-katao ianao de miady rery feno hositra ianao de miady rery tsy fanao zany tsy mahery noho Mikael ianao archange Michel fanahy Michel aza dia niaraka tamin'ny anjely rehefa niady tamin'ny devoly niady tamin'ny diagony ary ny diagony ihany koa de mbola niaraka tamin'ny anjelany ary ny devoly samy devoly tsoroko aminao fa mifanay reo tsy miady rery zany no mahatonga karazan'olona rehefa nasian'olona tamin'ny mosavy de naizanaiza lehany manana réseau manko ny devoly satria rehefa nazery ny devoly de anisany toerana na mianjerany de any anatiny ranomasina de mety tsara fa rehefa namorona an'izao tontolo zao Andriamanitra naharo lanitra sy ny tany tsy misy endritra sady foana aizina ny teo ambony lalina de jerena tsara fa naharo ny tany Andriamanitra avy amin'ny tany tsy hita ny tany fa feno inona teo ambonin'ny tany feno aizina fa feno inona ihany keo feno rano de rehefa avy eo nangonina teo amin'ny toerana anankiray ny rano vao nipotra ny tany de rehefa nazera zany ny devoly ny tenany anjerany de teo ambonin'ny rano azonao tsara ve teo ambonin'ina azavady de raha vao nakisaka am'izay ny rano vao niseho ny tany zany ny fianjarany teo ambonin'ny rano na tonga azy teo ambonin'ny tany fa ny tena siège misy ny devoly raha ny fahitako azy ny tena borao any satria manana borao izy de any ambanin'ny rano any ambany ranomasina any borao any siège any izy no contrôle an'izao tontolo izao any izy no manaramaso an'izao tontolo izao misy écran any amin'ny any misy caméra any aty ambon'ny tany de any amin'ny any ny écran ahafahany mijery ny aty ambon'ny tany enao zao de hita amin'ny écran any tsoroko aminao fa zay avy tany amin'ny ray aman-drenina iapana io zay mivady ampiasainy Jesosy be mihitsy ao mahajanga ny amivavaka fanafahana tena ampiasainy Jesosy zay ho adada fa zao arovo zay hoe to mambavaka zay rakofy amin'ny couverture anao zay satria misy pasteur tsy fantatra na devoly ange ahoana tsara hoe zafady misy pasteur tsy fantatra na devoly satria pasteur manotra izy rehefa misy olona tonga de orony arety kibo sitrany de ozy devoly laisse tomber je ne les connais pas misy pasteur tsy fantatra na devoly fa mijanona anatinaty quartier any fa misy pasteur cible na devoly mandrakarivo hoe inis antany anao karazana pasteur ohatrana izao ve de tsy ho fantany isan'andro zay tsy le reo fampitany eto foana eno tsara
Tena miaino tsara dada hoe tena diso ianao raha tsy mivavaka ho anay. Ny fangataham-bavaka ambony indrindra atao anaty fiangonana dia fangataham-bavaka ho anay. Aza variana mitsoka zavatra fotsiny fa eto amam-bavaka olona eo. Aza variana mijery spectacle hoe ampiasain'ny tompo tata, ampiasain'ny tompo le za koa ampiasao Jesosy, fa hoeto amam-bavaka ro aman'alina. Zany ny fangataham-bavaka ambony indrindra atao anaty fiangonana. Tsy hainao ahazo vady, tsy hainao azo taranaka, fa ny mpanompon'Andriamanitra ho arovan'Andriamanitra, ho atsangan'Andriamanitra, ho arovan'aizana izy. Satria ao aminy no ny depozen'Andriamanitra ny fahasoavana ahasoanao, ny mandrakizay anao, ny fitahinao, ny ny vady amanjanakao, ny mombamombanao. Ao aminy no napetraka Andriamanitra dia arova izy eto amam-bavaka izy. Ny amenanao tsy maresy lahatra mihitsy. Sy pastora tsy fantarana devoly, misy fiangonana tsy fantarana devoly. Fa ahoana ny tsy afantarany devoly atsika? Ahoana ny tsy afantarany devoly atsika? Raha mahita zavatra nisy tao an-Taninarivo ianao talanjona mihitsy. Efa mpivavaka ny ankabeazan'ny olona tonga ao. Ary izy aho tamin'ireo ny ankabeazanareo reo ampino. Satria ny fahita lavitra anaovana an'ity fandaharana fanahin'ny voninahitra ity dia fahita lavitra arapila zany tsara. Raha teo arapila zany tsara. Dikan'izany efa ampino ianao nahita sy nandre dia tonga eto. Fa ao anatin'ny vavaka fametrahan-tanana vitsy najoro tamin'ny tongony. Fa nitsingidina ny anjerazera daholy satria maro ny mbola voafatotry ny asana demony. Isika nampiasain'ny tompo hanafaka ny olona sady hanravany zany asana demony izany. Andoha hitambatra tsika, matambatra ny era. Tena ny namana tsy mitsaratsaraka zany tsika hoe sa mahazo miady amin'ny devoly anaty fisaratsarany tsika hoe mifandraisa tsara, mifandraisam-po, mifandraisa anaty, miteza ho tena namana, sa namana no ny intérêt. Maloto ity tontolo ity no ny fivadiana sy ny fiasaram-belatsy. Fa ato anatin'ny fiangonantsika voavoatra ho an'Andriamanitra. Fa mahatsiaro manana namana ny olona manana anao. Tsy azo ataony miady rery raha miady amin'ny devoly. Renareo mivady mikorontana foana, mikorontana foana, mikorontana foana. Matetika ao ambadika izy io matetika demony. Fanahy maloto. Aza variana mifanometsiny. Fandana miara-mivavaka. Amotika ny asan'ny devoly mampiady anareo. Poteo, ravao. Inandray ny devoly anankiroro zareo miady aminareo dia anao miady rery 2 contre 1. Ny vadinao hidiavana demony 4, ianao hidiavana demony 5. Sivy zany. Dia mikorontana nareo ray ao ambadika amin'ny efitrano dia ray ambadika ny efitrano. Tsy ray fandriana tsony rehefa matory sady tsy mba miaraka misakafo. Ankizy amin'izay no atao facteur. Tany ateny hoe ny papanareo fa lano ny vary. Lano ny vary. Fa manino izy tsy mankaty? Tsy haiko. Fa manino izy tsy mankaty? Tsy haiko. Andana mandeha andeha lasako ny anankiray mandeha. Teny ray papandana teny hoe mamanareo fa zaozaozaony. Ikena fa misy any indraindray hevitra tsy mitovy, mety mitondra tsy fifankazahoana kely. Fa misy koa ambadika izy reny asana demony. Sa mitondra fijaliana. Ny atao dia zao manambatra hery miara-miady amin'ny devoly. Mandeha tsara venareo raha lasana bakomala. Inandray mety misy fianakaviany anankiray manapotika ny tokantrano. Atambaro ny hery miara-miady amin'ny devoly.
aza miady rery zany manomboka izao. Midira ao anaty sampana ianao raha tonga ato mba hanana namana, ary ao anaty sampana aza asina fiatsaram-belatsy, tena mifangatiava, tena mitambara, aza asina fiatsaram-belatsy. Inandray mbola mifankaty zao tontolo zao toy zay ny ato amin'ny tompo. Inandray ny mpanao baolina mbola misy le hoe esprit d'équipe, fifankatiavana re zao inandray ny mpisolo toka any mbola tena mifankaty, zay re tsara mpisolo toka mifankaty. Ny anankiray mitarika namana telo de io zay le anankiray fa za mipeheny io, efatralona laniny teo, labiera, bota, tsaky, sigara, izy mipeye mamy ny anankiray fa terika la ty fire bajajo tonga de mody la ny vady aman-janaka la okely izy.